Fahaly-miarabantsika tserery avondrehitra tsy ty talata fa 13 volana mety misaotra an'Andriamanitra isika fa mbola nomena izao maraina izao indray afahantsika mandray azy. Alohan'ny dirantsika ny amin'ny mofonenan'io dia vavaksika. Ry Tompon'Andriamanitra eo isaoranay manokana ianao izay miahy ny fiainanao isan'andro isan'andro. Misaotra anao ihany koa izay mitondra ny mpanomponao eto mba handray ny fahasoavanao sy ny fahamarinanao. Amelany elokay mamindrafo aminay, ameo anay ny fankahirezana avy aminao ary ampitomboy ny fononay Tompo mba ahafahanay mandeha miaraka aminao. Aminaran'i Jesosy, amen. Lohaten'ny mofonenantsika androany dia manao hoe manaova asa famonjem-panahy amin'ny sabata. Nalaina amin'ny Isaia 7:12 manao hoe dia ataoko sarotra diavina mihoatra noho ny volamena tsara ny olombelona. Eny noho ny tena volamena avy any Ofira aza. Amen. Raha nety ny nataon'i Davida tamin'ny nampitonen'ny hanoanany ka nihinanany mofo izay efa natokana ho an'ny zavatra masina, dia nety koa nataon'ny mpianatra tamin'ny nakany an'izay nilainy ka niotiazan'ny vary tamin'ny ora masin'ny sabata. Ankoatran'izany, ny mpisorona dia nanao asa lehibe tao amin'ny tempoly tamin'ny sabata mihoatra noho ny tamin'ny andro hafa. Ho fahotana ny asa toy izany raha eo amin'ny asa amandrarara nofo, fa ny asan'ny mpisorona kosa dia eo amin'ny fanompoana an'Andriamanitra. Nanatanteraka ny asan'izay nirindra tamin'ny zava-kendren'ny sabata izy. Kristy mihitsy anefa izao ny tonga. Tamin'ny fanaovany ny asan'i Kristy dia niditra teo amin'ny asan'Andriamanitra ny mpianatra ary izay ilaina hanatanterana an'io asa io dia mety ny manao an'izany amin'ny andro sabata. Tiany Kristy ampianarina ny mpianany sy ny fahavalony fa ny fanompoana an'Andriamanitra ny voalohany amin'ny zavatra rehetra. Ny zava-kendren'ny asan'Andriamanitra eto amin'ity izao tontolo izao ity dia ny fanavotana ny olona. Noho izany izay ilaina hatao amin'ny andro sabata ho fanatanterana an'io asa io dia mifanaraka amin'ny lalàna momba ny sabata. Raha refy izany dia nofaranan'i Jesosy ny fonjan-kevitra netiny tamin'ny fanambarana ny tenany hoe ho tompon'ny sabata dia ilay ambonin'ny fanontaniana rehetra sy ambanin'ny lalàna rehetra. Nanafaka ny fanamelohan'ny mpianatra io mpitsara tsy voafetra io ka nididy indrindra izay niampangana azy ho notikany no netiny nanamarinana azy. Sabata iray hafa raha niditra tao amin'ny sinagoga i Jesosy dia nahita lehilahy efa maina ny tanany. Nanara-maso azy ny fariseo, liana fantatra hitan'izay ataony. Nobakon'i Jesosy hitsangan'ilay lehilahy mahantra dia nanontany izy hoe inona moa no mety atao amin'ny sabata, ny manao soa va sa ny manao ratsy, ny mamonjy aina va sa ny mahafaty? Fomba mpitenenana teo amin'ny Jiosy ny hoe ny tsy fanaovana ny soa. Rehefa misy fotoana mety hanaovana an'izany dia fanaovana ratsy ary ny fanaovana atsiramina ny famonjenaina dia famonoana olona ihany koa. Noho izany dia teo amin'ny toerana misy azy ihany no ny fanoheran'i Jesosy taminy. Raha fitina ny mofonenantsika androany dia nantanteraka ny sabata tokoa Jesosy ary nampianatra ny olona rehetra ny votoatin'ny sabata, ny tokony atao aminy ary tokony hatsapa isika ankehitriny fa natao antsika tokoa izany sabata izany, atsiarovantsika ny laim-pary antsika ary ny tokony hanaovantsika soa mandritra an'izany andro izany. Irinana izany teny izany hatonga antsika hiroso ny fahamarinana hatrany. Amen. Ianay tsara indrindra mbola misaotra anao izahay ny amin'izany teninao izany, mangataka aminao hatrany izahay mba ho avaozonao ary ampianarinao zavatsoa ka andehananay amin'ny fahamarinana. Aminaran'i Jesosy, amen.